Fanampina avy any ivelany avokoa no anamboarana ny lalana eto Madagasikara ho an'ity taona 2024 ity. Hoy ny ministera ny asa vaventy sy ireo lalana tena ratsy na ny point noir no lara-pahamehana amin'ny fikojakojana ny lalana. Ho vita amin'ity taona ity ihany koa ny fanamboarana ny lalam-pirenena fahatelo amby 70. Mampitohy ny Faratsiho sy Sambaina raha nambarany ministera ny asa vaventy. Jairandriamaro sy Rivrandrena Arjona. Mirefy 700 sy ray alina kilometatra ny lalana mila fikojakojana eto Madagasikara amin'izao raha nambarany ministera ny asa vaventy. Tsy ampy ny teti-bola ministera mba hanaovana ny fikojakojana ny lalana rehetra eto Madagasikara raha ny teti-bola 420 lany farany teo, hoy ny ministra. Ny ampahany amin'ireo lalana tokony hanaovana fikojakojan'ireo ihany arak'izany no vita ary no safidiana manokana ireo tena ratsy na ny point noir. Tsy maintsy mbola izy kosa nefa ny fanovana io teti-bola io ho ataon'ny antenimiera-pirenena izay ho lany eo sy ny governemanta vaovao, hoy ny ministra ny asa vaventy. Le loi de finance temako socle fotsiny fa vao amboariny governemanta vaovao fa ny zavatra azo-panantenenany vahoaka zany dia fa mandoha vola zany ny compagnie pétrolière ary misy vola prévu ao iny fois mipetraka amin'ny toerany reto député vaovao reto dia ho hita amin'izay zany hoe ohatrinona marina ny tena vola. Avy amin'ny fanampiana ivelany teti-bola entina manamboatra ny lalana amin'ity taona 2024 ity, anisan'ny ho vitaina ny ampahany faharoa amin'ny fanamboarana ny lalam-pirenena fahatelo amby 70, mampitohy amin'ny Faratsiho sy Sambaina izay mirefy 150 kilometatra. Dia ny projet vaovao amin'ny 2014 zany dia ny RN9 mampitohy ny Tiliara tonga Befandrina. Dia ny pont-Pomay izay mampikaikaigny olo makagny Morondava, ny Antsety Marima zany efa projet en-cours koa zany. Dia ny Sazodinoina koa fa ny RN12 c'est-à-dire Vangaindrano Fort Dauphin.